Mandanareo makany amin'ny assurance aro maka vola fa zanana assurance AVA aro ny vahoaka. Tenareo koa misaratanarana dia izao an'izay ho taranakareo. Zay assurance aro manolotra anao ny vaovao. Bijouterie Ravaka manolotra anao vaovao. Ampitsikina indray tompoko lasy tompoko vavy ny anolorana ny arabe mba ritsoanao ho amin'ity aliny zoma fahena amin'ny volana aprily taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fanomezana anolorana anao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity indray isika amin'izao fotoana izao ka asaina mpanajana ianao anaraka ireo vaovao nangony mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Pejany politika no anomboantsika ny vaovao amin'izao alina izao. Ny maraina teo navoakan'ny mpitandro filaminana teny amin'ny arabe tetsy amin'ny trano fonenany ny entan-dRtoa Christine Razanamahasoa minisitry ny Fitsarana teo aloha sady solombavambahoaka avy amin'ny antoko MAPAR voafidy tany Ambatofinandrahana. Marina moa fa Tranom-panjakana ity trano fonenana izay nonenan'ny minisitry ny Fitsarana teo aloha Christine Razanamahasoa ity. Manoloana izay fanesorana azy tao amin'ny trano fonenana izay tsy nisy fampandrenesana izay dia manana ny ambarany ity solombavambahoaka ny Madagasikara ity. Fanadiadiny vola voavy sy tiry rakotarson. Nesorany fanjakana tamin'ny trano ipetrahany teny Arabe Christine Razanamahasoa minisitry ny Fitsarana teo aloha no sady depiote MAPAR voafidy tao Ambatofinandrahana. Raha ny ambarany Christine Razanamahasoa izay mbola akanjo mandro no teny akodiny dia tamin'ny enora maraina no tonga namoaka teny amin'ny arabe ny entana tao an-trano ity parlementaire ity. Nitondrana andreo hoe moraiga miaramila ary nientako alana sy atsipitsipy sahala amin'io fa za moa dia hitanareo zao mijoro hatramin'ny farany ho an'ny fahamarina ary mbola manafatra anao andriamatoa herina zao nary mampianina filoham-pirenena fa izao vehivavy zao anisan'ny lany mondro kely nandany ianao ary natera-behivavy koa ianao zao nary mampianina ka dia mampahery anao satria kororohinao sahala mivary kororohinao sahala mivaradatsaka ka dia mampahery anao satria mba olombelona ianao ary ny fahefana mandany fa Andriamanitra dia mitoetra ka dia tsahivo tsinjovy ny apitso Monsieur le Président. Tranom-panjakana ity nisy teo aloha ny Razanamahasoa Christine raha ny feo mandeha dia amidy amina olon-tsotra izy ity. Fa zany maheno manko fa ohatrany hono zay indray alako amidy ny hono izy ity raha tsy efa lafo aza angamba fa hoe amina privé ka dia izay moa no efa hendo siosio zany zavatra zany. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha.